faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity serasera 3 minitra ity raha ianareo zany fiokirany ambadibadika zany dia mijery Sanremo zay anisan'ny fetin'ny mozika malaza be eto Italia isan-taona amin'ny fotoana ohatran'izao. Sanremo moa zany anaran-tanàna kely anankiray fa zany hoe antsoina hoe fetin'ny mozika italiana Sanremo izay mandeha isan-taona amin'ny vanim-potoana ohatran'izao eo amin'ny herinandro eo nanaovana anazy dia karazana fety izay isina fifaninana-kira zany efa nanomboka hatramin'ny 150 sy 700 arivo nanomboka nisy anazy fety lehibe indrindra amin'ny resaka mozika eto Italia ary nisy arany malagasy efa nandray anjara taminy intelo ny leseur fa raha fantatrareo dia intelo nandray anjara tamin'ny fetin'ny Sanremo tamin'ny 570 arivo dia tamin'ny 690 sy 700 arivo ary tamin'ny 770 sy 700 arivo tamin'ny 770 sy 700 arivo ary zareo faharoa mihitsy tamin'ilay faninanana fa tsy dia tena izay loatra no nieritreretiko sasika androany fa mpitenenana malagasy anankiray efa henonareo matetika angamba n'ilay hoe mitatatra ao andrain'ilay zafy io fomba fiteny io zany dia ilazana n'ilay olona miasa manao zavatra anankiray dia avy eo rehefa vita ilay izy dia misy olona miteny hoe anange zavatra nataonao io dia tsisy azonao atao fa tsy miala zany satria kay tsy hanao akory ilay zavatra nataonao fa ilay olona matetika ilay olona tompony efa miandry eo ambadika eo izy efa mahitanao manao izy fa izy tsy miteny avelany aloha ianao anao io dia rehefa vita amin'izay ilay izy dia tonga amin'izay izy miteny hoe anahako ilay zavatra ataonao io zay ny atao hoe mitatatra ao andrain'ilay zafy ny aza tratrany mitatatra ao andrain'ilay zafy ihany iza tokoa moa tirain'ilay zafy ity tao amin'ny Google dia mahagaga tokoa fa misy site anankiray mitantara an'ilay hoe mitatatra ao andrain'ilay zafy raha ohatra ianareo dia mitady dia mahita ao amin'ny hoe anosilabafianakaviana.homosite.com dia fitantarana zany dia hoe rain'ilay zafy io dia tanànak'olona maro mirahalahy zany zareo dia izy koa mbola niteraka 40 zany hoe tena anisan'ny sahirakirana zany zareo dia nandeha nila ravinahitra tany akaiky ny Faratsio Anosilavan'ny Faratsio any zany io rain'ilay zafy io dia tany zany izy nioromponenana dia nisy fotoana izy misy dobo zany izay feno trondro dia fomba fangalany an'ilay trondro dia manao tatatra amin'ilay sisin'ilay dobo zany dia mivoaka ny trondro mivoaka ny rano zany dia mivoaka manaraka an'iny trondro dia izy avy eo amboarany bozaka zany ery ambany ery amin'ilay tatatra ery dia avy eo rehefa mitsika ny rano dia azo rofina fotsiny ny trondro dia avy eo amidiny nisy fotoana zany no nivarotra an'iny izy dia nisy nanontany hoe fa taiza ny nahitanao an'ity trondro ity dia tsy miteny izy zany hoe taiza dia avy eo nisy nanara-maso ambadika izy zany hoe aiza ny ahitany an'iny trondro be be dia ahitany zareo ilay izy tonga teo zany ilay sasany dia nanamboatra ny tatatra amin'izay izy dia rain'ilay zafy nefa tsy hoe mipetraka lavitra fa mipetraka akaikaiky eo ihany hitandrain'ilay zafy zany zareo fa navelany anao teo vita tsara amin'izay ny tatatra dia mivoaka amin'izay ny trondro dia rehefa aka ilay trondro amin'izay zareo dia tonga amin'izay rain'ilay zafy ny teny fa ino dia ataonareo fa tanànako ito taniko tsy azonareo kitiana ohatran'izao dia tsy hitan'ny zareo zany izay atao fa tonga dia miala fotsiny izay zany no nitombohan'ilay mitatatra ao andrain'ilay zafy izay ny resaka kely nataontsika tamin'ity serasera 3 minitra androany ity zany fa dia mametraka veloma aminareo manaraka indray aza dino manindra an'ilay hoe sabone raha ohatra ka mbola tsy nanao an'izany nareo veloma tompoko